Salama iaby. Araky ny lohateny agnabo, zaho androany hitodika aminareo kristianina malagasy. Hitodiky aminareo kristianina malagasy zay miseho kristianina. Ka mangataka atsika miseho kristianina malagasy hagnaraka antiky videoko ty androany. Kristianina malagasy ao teneniko eto, atambatiko satria majorité-ny malagasy, tsika malagasy de kristianina. So de hiteny ndray hoe zay tsy kristianina na hoe kristianina sasany zany, fa rehefa nifidy rehefa lany Donald Trump tao ana Amerika, de maro niteny fa niverina nifidy any Donald Trump ny vahoaka Amerikanina, nefa maro koa moa tsy nifidy anazy tao fa ny majorité zany matoa izy lany nifidy anazy de voatonona ny vahoaka Amerikanina. So de mahita olazaina koa nareo kristianina malagasy, mitodika aminareo zany zaho androany io. Voalohany moa efa tsy mahagaga amin'ny fietsaram-belatry tsika malagasy, champion amin'ny resaky fietsaram-belatry, zay raiky voalohany. Faharoa, ianareo kristianina malagasy amin'ny fotoana inona no maha-kristianina nareo, de amin'ny fotoana inona arina ilay maha-kristianina nareo. Zay fanontaniana apetrako aminareo kristianina malagasy zay. Averiko ndray henohitra amin'ny fotoana inona maha-kristianina anareo kristianina malagasy, de amin'ny fotoana inona no anarinareo ny maha-kristianina anareo kristianina malagasy. Inona ny anton'izay fanontaniana zay? Satria raha ny zava-misy malaza miseho amizao dia tena arabaky teny ny voalazan'ny baiboly ao. Io baiboly lohavinareo maraina sy hariva, io hainareo mitanisa anazy io, io hainareo mitanisa ny toko sy andininao rehefa misy olona manakihana fivavahana, rombotra anareo menakavy, mihinanina niny olona iny manakina fivavahana ina na manakina pastera, romotra anareo menakavy de tena mivoaka daholo tokony sy andininao ny baiboly isan-karazany io. Fa ny zava-misy malaza amizao tompoko de tena arabaky tena ao anatin'ny baiboly ihany koa. De hametraka fanontaniana anareo kristianina malagasy za eto, inona moa no antony nitorahana vato an'ilay vehivavy? Zay fanontaniana apetrako aminareo. Inona no antony nitorahana vato an'ilay vehivavy ka nanjarany Jesosy ireo olona nitora-bato azy? Mazava ho azy hainareo zany fa fijangajangana ny nitorahana vato anazy, nitorahan'olona vato anazy. De izy io miseho arabaky tena amin'ny zavatra malaza amizao. De le anareo kristianina tezitra rehefa misy manakina fivavahana sy misy manakina pastera romotra be reny, nareo daholo ny akamaroan'io mandatra an'ilay vehivavy nanao adalana io, nanao zavatra tsy mety io, nanao fijangajangana io. Nareo iaby io moatahoata maneso anazy, mandatra anazy io, nareo le tezitra rehefa kianina ny resaky fivavahana sy ny baiboly. De zay mahatonga ana miteny hoe amin'ny fotoana inona moa ianareo kristianina malagasy reto no kristianina, de amin'ny fotoana inona nareo tsy kristianina fa arianareo any io baiboly io, de tsy vakianareo loha lay toko sy andininy voasoratra ao. Fa rehefa misy manakina fivavahana sy manakina pastera eto de mivoaka bakany aby nareo, romotsy aby koa, mamoaka ny toko sy andiny rehetra anatin'ny baiboly ao.
Gravy nareo za miteny anareo zany. Aleo lavitra kokoa ohatra nay tsy miditra fiangonana reto, mba misy hatsarahan-tsaina, hatsaram-po na de kely monja aza. Toy zay nareo miseho kristianina. Zaho de miteny aminareo fa aza manantena lanitra sy paradisa zany nareo fa tsy misy hoany nareo na ray maty aza. Loha ambony tany ety foana vatanareo fa tsy ahazo an'izany lanitra sy paradisa zany. Perte foana io fandehananareo fiangonana milanja baiboly isaky ny lahady io. De tsy haiko koa gny resaky ataonareo eto na ino fa zay nareo le romotra iaby rehefa kianina fivavahana sy kianina pasitera eo, io manesineso an'io zazavavy nanao adalàna io aby ao. Tokony mba frazy hafa ro navoaka anareo hoe mba miovay aza mba manao an'io fa mba miova fa tena fandratrana nina fatiny tsy manaja vato efa hita zany fa adalàna nataony de mbola lasa nareo zay fotsiny oa. Kristianina metsara velatsy ny kristianina malagasy ary arakin'izay teneniko zay. Misy fotoana maha-kristianina anazy de misy fotoana ariny maha-kristianina anazy. Zay, samia mieritseritra.